Andriamanitra ny amin'ity androany ity izahay eton'ny tafona natao hoe tantsoka antony fanavaozana sy fampandrosoana any Madagasikara. Androany moa dia fanolorana amin'ny fomba ofisialy ny fitsanganan'ny tafomada izay pahafantarana antsika Papiamaso. Tanora malagasy ry zoky avaram-pianarana rehetra. Tanora maro izay no nambara foana fa isika no antony maro ny firenena malagasy. Tsy misy anefa ny fijerena ireo na dia navita fianarana azy dia ireo nandeha-kilasy toa natao mpamorona vinanasa fotsiny ihany dia tsy navela mandray andraikitra amin'ny firenena ny manampahaizana malagasy na ny avaram-pianarana. Maro ny tanora, maro ny zoky efa navita fianarana no sahirana no fitadiavana asa. Tsy mba voaray mihitsy amin'ny sehatry ny asa sy nandraikitra eo amin'ny firenena na amin'ny fitantanam-panjakana. Ho fotoana izao sehoana, hitsanganana, tahitona ny anjara-bidiky entina mampandroso ny firenena sy hanavaozana ity nosy marara tsikiky. Izany rehetra izany no natao hampivodonana ny manam-pahaizana rehetra ao anatin'ity plateforme ity mba ho vonona hanome tanana ny mpitondra ankehitriny amin'ny fanavaozana izay mampiasantsika mba hananana vokatra azo fahitana avitrana amin'ny alalan'ny fahaizananao hanananay tsiraray avy. Tiako no mamaky etona fa ny mpikambana rehetra eto anivon'ny plateforme Tafomada dia manam-pahaizana manokana amin'ny sehatra maro toy ny fitsaboana, fampianarana, fambolena sy ny fiompina, ny rovo, ny harena-kibonitany, ny toe-karena sy ny fitantanana, ny asa vaventy, ary misy aza ny mpanao gazety, ny fizahantany sy ny kolotsaina, ny momban'ny lalàna ary ny tay fiarahamonina sy ireo maro samihafa. Efa misy ny ratsa-mangaika any Eropa, any Amerika ihany koa ny amin'ny Tafomada. Ary eto Madagasikara dia maro ny faritra efa misy ny Tafomada izay efa manomboka ny tontolo ihany koa dia manentana sy manainga ny tanora zoky na tanora zany hanatevin-darana ny plateforme Tafomada. Araka izany mitodika mitondra firenena izahay satria maniry mba handray anjara feno ao anatin'ny fitantanany raharaham-panjakana, ao anatin'ny fampandrosoana ny fanjakana sy ny firenena izahay eto anivon'ny Tafomada. Tsy ho fakakevitra fotsiny ihany fa tena isany ho mpandray anjara amin'ny fanatanterahana ireo projet sy ny fanatanterahana ireo vinanasa rehetra apetraky ny fanjakana ho fampandrosoana satria miainga avy aty amin'ny teknisiana ny vinanasa rehetra sy ny fanatanterahana izany. Koa antsoina etona isika izay te hanatevin-daharana ny plateforme Tafomada na tantsoka antoko ny fanavaozana sy fampandrosoana ny Madagasikara fa misokatra ho antsika rehetra ny varavarana eto anivon'ny plateforme ho an'ny tanora.